misorazy makasitrazy fitiavany ny famonapony ny fahasoavany totosomatsara eto amin'ity fivoriantianao androany mitariny fanan'Andriamanitra miara-manatrika ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra eto indray androany hariva aoka ny fonao misy sokatra mampifakasitrahana fe baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia tsy niantso foana ny taranaka Jakoby hitady azy fantatra matona tsony ianao matony tariny ianao hitanao izy ary amin'ny fitahina mandrakizay ny hitahina isika izay rehetra nakasitrahan'Andriamanitra sy voata an'Andriamanitra dia tsy azo zonona mandrakizay fa Andriamanitra ny tanao dia makasitra azy amin'ny fonao manontolo misora azy amin'ny fananao rehetra lehibe ka miandry fiteraina ny Andriamanitra ao lay mpanjaka mpivoninahitra lay tsara sady mpanao tsara izy ny tompony zavatra rehetra izy ny tompony fahefana izy ny tompony voninahitra metrika ho azy ny fakasitrahana mandrakizay aoka ny fanatrianao androany arivo feno feno voninahitra feno fahatsarana sambatra izay nao nasy mangetaheta ny teninao fa hovokisinao zava-tsoa ny tempolinao izy anio ariva ray mitenena aminay ny anara Jesosy fa ianao tompony voninahitra amin'izay tsy tanterahana eto misy sandrata manokana fa ho anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anara Jesosy amen. Tiava mafy eo ny tompo mahazo ny toerana tompo. Alleluia. Teneno akaikinao manompo Andriamanitra mpamerina amin'ny loniny aho e. Raha tena rehefa tena miona amin'ny Jesosy ianao reo fahafahana very rehetra reo zavatra very rehetra teo aloha dia tiako milaza amintsika fa azo antoka ny fiverenandreny amin'ny loniny. Andriamanitra dia miasa ao famerenana amin'ny loniny reo fanantenana very rehetra fahasalamana very rehetra fanarahana very eto fa na ny ainy efa lasa azy dia mbola vitany mamerina azy. Teteny amintsika misy ireo karazany zavatra very misimisy atao anaty baiboly fa rehefa tena niona tamin'i Jesosy dia hita indray ireny asa fanahy tokantrano fiadanana asa fanompona ny very rehetra tsy maintsy hita rehefa tena miaona amin'i Jesosy. Anonariva tiako ianao tsy tonga eto amin'ny fahazarana toy ny hoe hiainy teny amin'ny fahazarana mba handrehan'Andriamanitra miteny amin'ny alalan'izay mpanompo ampiasain'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao fa tiako ny fonao hisokatra ao anaty fahatakarana fa Jesosy miantony hatongavanao eto amin'ity fivorian'ity zavatra azo antoka fa tsy maintsy hitranga raha Jesosy marina no nasana atao anatin'ity fivorian'ity ninninona zavatra very rehetra tany amin'ny lasanao ty takarivo ty namanga manokana ny fanamasina fa tonga Andriamanitra nambara afatra sy natanteraka zavatra amin'ny famerenana amin'ny loniny sy zavatra very rehetra ho hita indray reny amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Naminalaka tonga 70 fafolo izy ny ten'Andriamanitra efa tonga ozy izy ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Andriamanitra sady afaka mamerina amin'ny loniny izay zavatra very no afaka mamorona izay zavatra tsy misy no mahavita manatanteraka zavatra mihoatra no izay takatry ny saintsika amin'ny maha-olombelona asika. Tiako milaza amintsika zany fa androany Andriamanitra dia hijoro amerina aminao raha tontolo very rehetra teo amin'ny fiainanao tamin'ny lasa ary fantatro fa raha Jesosy no miteny an'izany dia ho tanterahany eo fiainanao tokoa zany. Nanao Jaona 10:10 ozy izy Jesosy mipangalatra ozy izy tsy avy raha tsy andravy sy andrigana zaho izy Jesosy tonga mba nanareo fiainana ary fiainana mitobaka na koa atao hoe be dia be. Zakaria 9:12 manambara mazava mikasika an'izany ny tenin'Andriamanitra. Ozy izy eo boky Zakaria 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy
miverena ao ferovana mafy ianareo mifatotra manana fanantenana anio no nambarako hoe anonotra no eny ho anao ahy. Amen. Anisan'ny rakasy mission natongavany Jesosy ny amerina miloniny izay tolona rehetra nangalarany devoly sy mipiteny teo amin'ny fiainanao. Raha tonga ny mpangalatra andrava sy andrika tonga Jesosy hitondra fiainana ary fiainana be dia be. Jesosy Kristy tsy miova mbaly Seigneur mandrakizay. Raha nataony tany amin'ny hafa zany afaka ataony sy averina eo fiainanao ihany koa. Ny fanantenanao sy ny fononao no erany. Fa raha ny amin'Andriamanitra mazava voalaza Baiboly fa Jesosy Kristy tsy miova omaly sy aneo ary mandrakizay. Hitantsika tamin'ny alarobia hariva lasa teo tao amin'ny fotoana ny fandraisana fa ny zavatra rehetra ilayntsika sy iritsika amin'ny androany sy mety hoetrentsika zavatra tiantsika hitranga amin'ny ampiditsika ray manontolo dia samy efa nisy tao amin'ny lasan'Andriamanitra avokoa. Hitantsika tao amin'ny boky Genesis ny fanambaram-pahamarinana no lazain'Andriamanitra tamin'ny alarobia fandraisana hoe efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama amin'ny Genesis 3:20 manomboka amin'ny 1:10 hoe ary ny taranaka ozy izy ny Abrahama dia ho andevozina any amin'ny tany izay tsy azy mandritry ny 700 taona ary efa tapitra izy dia hamoaka azy amin'ny fitahina mahitretrika. Izany hoe teny efa niran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama nampilazanany Abrahama ny amin'ny bokin'ny Genesis sy zavatra hitranga noratana amin'ny bokin'ny Exodus. Izany hoe nanomboka hatreo amin'ny Exodus dia nipotra avy eo amin'ny Genesis. Fa ny zavatra nahavariana rehefa tonga tao amin'ny Exodus amin'izay Mosesy vao nampahitana ny Genesis. Ny fanoratana Mosesy ny boky Genesis dia tao amin'ny Exodus. Fa ny zavatra mitranga rehetra tao amin'ny Exodus dia nipotra avy ao amin'ny Genesis. Hitanareo Andriamanitra zany tsisy notiona fotoana mipetraka izany lasa ankehitriny aro avy fa vitan'Andriamanitra mampifamatotra ny lasa soavy ao anatin'ny fotoana anankiray. Zareo Mosesy tsy nanatrika koa izy hoe ny fampiresahany Abrahama tamin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra hitranga ao bokin'ny Exodus fa nampahitan'Andriamanitra azy zavatra tsy natrehany. Ohatra ny tamin'ny Daniel tsy niarana toro tamin'ny Nebokadnezara akory nefa nampahafantarana ny nofony. Ny olona ray fandrina raha tsy mifankahita nofoko io. Fa ny tena marina io Andriamanitra io tsy azontsika sainsaina sy heverina ny fahaiza manao fa Andriamanitra lehibe sy goavana io ary ny anarany dia atao hoe mahefa ny zavatra rehetra. Raha entanao no anyariva sakafo amin'ny fotsiny ny fonao fa izay fisehoana rehetra afaka ny sehon'Andriamanitra hatramin'izay dia mbola afaka hijon'Andriamanitra androany ary afaka ny tanterahany mandrakizay. Minoa ianao fa mangy anao siseho amin'ny fomba tsy takatiny saina izy eo amin'ny fiainanao manokana. Ary raha misy izany ianao dia sy hoe amin'ny amenina ampinoana ilay izy fa tsy fahazarana tsotsotra amin'ny anaran'i Jesosy. Atao tsika hijery tantarana ramatoa anankiray anao ny hariva atao anaty Baiboly bokin'ny Luka 7 misy azy. Luka 7 manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taon'ny kely izany Jesosy dia nakany an-tanàna atao hoe Naina ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa mity eo akaiky vavahadin'ny tanàna izy dia indro misy fatiny lehilahy anankiray nentina nivoaka sy zanaka lahatokany ireny sady mpitondra tena raha vehivavy ary misy vahoaka betsaka avy ao an-tanàna nanaraka azy. Ary no nahita ny vehivavy ny tompo dia homena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary nanato misy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona ilay lanja ary hoy Jesosy zatovy hoy izao aminao miarena dia niarona ny maty sady niteny ary dia natolo ny andreniny. Ary raiky tao ohatra ny olona rehetra ka nankalaza n'Andriamanitra hoe mpamina ny lehibe no efa mitsangana eo amintsika ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olona na hoe Andriamanitra efa namangy ny olony. Dia niely teny Jodia rehetra ny teny tamin'ny tany manodidina rehetra nolazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Amresaka izy eto hoe mitsinjo ny olony, miresaka izy hoe mamango ny olony. Dika hoe Andriamanitra mahatsiaro ny olony. Amin'izao fotoana izao dia tsy hoe mamango fotsiny izy fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia hoe efa mitoetra ao anatintsika izy. Andeha sika hijery tantaran'ity vehivavy ity. Mpitondra
mitondra tena ramatoa mativady atenitona kely osetsika eny amin'ny zavatra mitranga io vehivavy io dia efa nifaly tamin'ny fotoana nisy fifaliana be tamin'izy vao nahazo tokantrano voalohany hoe atao mariage izy tena fifaliana ho amin'ny vehivavy zany hoe atao mariage zany nandalo zany tia ramatoa ty avy eo ndray ny ampiteny fifaliana tamin'ny fotoana nampitoejaza azy avy eo mbola miakatrakatra kokoa ny fifaliana tamin'ny fotoana iterahany ny zanany lahy zay voalaza amin'ny baiboly eto hoe maty teo andeo aleviny tamin'ny fotoana niterahana io dia fety fifaliana izy zavatra mitranga nefa tateoriana dia nanomboka very sy lasa ny fifaliana anohatr'izao zavatra mitranga voalohany nanaterany azo taranaka anankiray izay ankoatrany eo anankiray izay nomena azy io zany hoe tsy tia notokana ny zanak'izy mivady fa tsy nisy tonotaorian'izay avy eo ndray le vady nieritreretina ianteherana sy karakarany tena ndray maty koa dia mbola mitoy ihany fa mangindra nafatesana dia mbola maty ndray ihany koa zany natokana sisy zany hoe ramatoa very fanantenana very fifaliana very ndrety ny ramatoa fanena tamin'i Jesosy mpitondra tena tao anatiny atao hoe alahelo tanteraka noho ny fanena tamin'i Jesosy tamin'izany dia anambara aminao androany arivo hoe io Jesosy io la ifanena aminao eto amin'ny toerana ty androany arivo eny hoe io ramatoa io be dia be ny olona nanaraka azy nalahelo azy fa tsy afaka nanampy azy tamin'izany zava-misy dia mihoatra ny fahaiza manao maha-olombelona mantsy ary ny azony olona tao dia nampahery azy tamin'ny teny malefaka sy nampionina azy tamin'ny teny tampaherezany fa tsy afaka io namatateraka ny olona ny tira matoty ny olona ary teto ny ty karazana olana anankiray ty dia tsy vova eo midingana amin'ny alalany hoe fanananao vola be na fanananao olona ambony fantatra na fahalalana professeur mahay be tranga mihoatra no maha-olombelona ny fahafahana everina hoe afahana mamazy olana mitovitovy tipa amin'ny zavatra mitranga tamin'ny ty ramatoa fa zao vaovao mafaly ny fanantenany marovery ny olana nitranga matapidalakale dia nisy vaovao mafaly tonga teo ny toeran'io Jesosy ary sendra ny fanena tamin'ny lalany le olana sy fahaverezan-kevitra teto ary lay tranga tsy nahita mpanafany indrindra no novan'Andriamanitra lasa zavatra tsy nisy antenaina intsony mbola azo antenaina sy azo atao rehefa eo Jesosy misy anay karazana zavatra tsy lamonizanizany itsony tsy midiky zany akory tsy azo atao le izy zavatra anankiray tena ilainao misy anankiray mahavita le izy fa tsy misokatra fotsiny ny fonao Jesosy manaraty teteny aminao andro any arivo hiditra tsetra nombo anao manokana ny le Jesosy nanendry le vatapaty le trano vorona nanangana le tovolahy tamin'ny maty zay zavatra mitranga teo amin'ny fiainana ty vehivavy tona teny ty lasa naneo amin'ny fomba hita maso fa miaraka amin'ny Jesosy hainy atao ny zavatra rehetra ary mifantakaratsika fa présent eo amin'ny toerana anankiray Jesosy dia tokony nisy fitsarana tonga lafatra eo satria raha mamaky ny baiboly ianao raha samtionan-javatra rehetra nidiran'izany Jesosy zany etsetra tsy misy nady anankiray ratsy miva mampanantenanao andro any arivo fa raha very tahaka ny vehivavy io fifaninao Jesosy amerina an'izany amin'ny anaratra hitanareo misy dingana sy tranga tsy anizaniza atao fa Jesosy lery mahavita azy ny atongavantsika eto tsy jery olona mahay zavatra tsika tsy jery fahendrena sy fahalalàn'olombelona mahavita zavatra amin'ile dingana azony olona eritreretana azy hoe mahay iny
fa zavatra hitranga rehefa tonga eo fanatrehan Jesosy ananjo ny fanantenany zao. Io le mahaverevy teo dingana maha-olombelona mihitsy, io misy spécialité an Jesosy. Alléluia. Ary Baiboly dia milaza fa izy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay izy Jesosy. Ok, izy ianao zay sitraky mifono. Tsy mbola misy zavatra nidinan Jesosy satria trano ka tsy vita teo eo ao anaty Baiboly. Ary anio manafaka anao izy, hiditra tsehatra amin'ny fiainanao izy, ary ny zavatra hitranga anao any arivo tsy raha pitso no amererany anao fa eo no mitany aré izy. Alléluia. Ao andiny fatelabiny folo ary nanonona hitatra vehivavy ny tompo dia oleny azy ka nanao tamin'ny hoe aza mitomany. Ho Jesosy tamin'ilay vehivavy hoe aza mitomany. Ka tsy hoe ny ranomasy fotsiny no lezarana ampangininy fa ny olona tsy mivahy. Fa nitsaka tanteraka ilay ranomaso ampinampifaly an'ity ramatotinina hitany fa Jesosy dia fananganana sy fiainana satria profo fa nifanay tamin'i Jesosy izy. Le zanona teo alevina nentina no teny an-trano. Toko fito andiny faina ambin'ny folo. Araiky tahotra ny olona rehetra ka nakalazan'Andriamanitra hoe mpamaly lehibe nefa nitsangana eto amintsika ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olona. Raiky atoato ny zavatra hitranga ho ataon'Andriamanitra raiky tahotra kalaza azy ny olona manompoka androany manam-patonga amin'ny fiafarana ny taona ahita ny zavatra goavana sy fitsimbadiana tantara ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary manompoka androany manam-patonga amin'ny farany taona izy karazam-pahagagana ampisabikibikina anao ampinoana fa namaky anao tokoa Andriamanitra. Enoia, za tsy mamparantena pokaty ianao, tsy zany ianao an'le izy, Jesosy ny ianao an'le izy. Enoia iny antony tsika isainy ampahany firy amin'izay zavatra efa nataony, le zavatra hoentinao eto alohan'ny arivo. Mihoatra noho izay ve sa latsaka noho izay. Raiky tahotra ny olona akalazan'Andriamanitra tsy fidiny na tsy mino azy sy mpamondomonjy amin'izay fotoana izay dia hosokafan'Andriamanitra ny masom-panahy ka na tsy tia fiderana izy hitsamikimikina ohatry ny olona tsy mahatsiaro tena akalazany an'Andriamanitra ao ny am'zavatra mataony ny fiainanao. Ayayayaya. Halleluia. Misy miany ve? Halleluia. Sainone eny an-dalam-pandevenana zanany ty ramatoty very fanantenana tanteraka ka Jesosy miditra tsehatra le mpanangana mpamerina amin'ny lolo zavatra rehetra lay mpamorona dia jereo tato ny zavatra hita fifaliana efa very teo alondray lasa naverin'Andriamanitra tao amin'le ramatoa. Le fanantenana efa tsy tiantsony izay anaovana azy teo aloha lasa nampitsikitsiky ny endriny. Zao tadidio possible ny zavatra very rehetra tany amin'ny lasanao afaky ny ho récupéren'Andriamanitra eo amin'ny présence anankiray ohatr'izay tsanondrany. Mba tsy angana ny tanana izay olona vonona hiaraka iompomponotsika andro ananiva anetsika zavatra. Amen. Alléluia. Tena akaiky anao anjaranao andro ananiva hoe satria Jesosy hoe eto izy andro anariva ao anatinao izy andro anariva fa mila ny fahatongava-tsainao fotsiny izy hoe ataodrao vatanao sady mitsikitsikenao tsisy fahatarana ho avereny tsisy fahatarana ho ka nisanizany tonga eto anio manjava fa mety mbola misy mpamonina mangejageja kely zany eo fiainam-piankonana tsy mety tena miaisitra loatra le izy hatramin'izay. Mety misy karazan-javatra ohatra miveriberina matetika eo fiainam-piankonanao, mety aretina le izy, mety fahatsapana tena hoe korotana eo fiainatokantrano. Anio amin'njoro amin'ny anaran'i Jesosy no niosy Jesosy Kristy tompo sy ny fiasan'ny fanamasina hibaiko sy handidy ireo karazan-javatra rehetra sy fanangejana tsy mety miaisitra rehetra, ireo karazana fampahoriana rehetra, ireo karazana fanangejana rehetra miaisitra sy miala amin'ny fiainanao zao ankehitriny zao amin'ny anaran'i Jesosy averina zao. Azo faranan'io amen. Ary eo amin'ny fanatrehany tsy tono dia afaka hifarana izay tokony ho faranana ary azo atomboka izay tokony atomboka. Za mahita an'io vehivavy io
mandrapody any an-trano izy tamin'ny fahatongava-tsay mety nijerotra zao tena le zanyotra zao izy tsokosongony mararaka ianao teotelefilma henoko tsara ianao ka tena misisy nijery azy otra zao tsisy olana lehibe tsy hainy vahana tsisy alahelo izay tsy hainy ampiolonina tsisy tafiotra izay tsy hainy atsanatra tsisy lahelo izay tsy hainy ampiolonina raha ny entan'izao tontolo izao asano entiny efantatrorana fisitrotroana raha ny entan'izao tontolo izao asano entiny efantatrorana fisitrotroana kamantsikitsiky le raha mato tsy miditsitra halleluia hitanao ohatr'izay mihitsiny a kikitonarano sary saina rehefa eo jesosy andao mitsikitsitry izy tsy tonga de teny hoe iny any lasa fa niverenako masa fa talohan'ny mekara nampanantena izy fa ino ao ombanareo mandrakarivo ambara-pahatonga mifatapera zao tontolo zao ino iny ty sendra farena taminy fianao eo aminao mandrakarivo izy zao a foaziny saina de tongava saina ara-potoana fa présent eto jesosy présent eto jesosy zao izy minoinao androany arivo fifanantenan'io miara amin'izao fotoana zao fivitosan'io miaisitra verina amin'loha ny fahasalamanao ny anara jesosy reo karazan-zavatra rehetra tsy nambolenao anatin'ny vatanao miositra manapaka fa présence manongotra rasia likasendere enola izy ozy izy jesosy zay tsy namboleny raiky ongotako présence de Jésus manongotra hatramin'ny vakana fa ny onction zay reo boky Isaia atataka zioka ny miositra enola izy ny miaraka aminao sady misy ositra eo misy présence ino ene zavatra itiaka ao anatin'izany fatakaran'izany nofonofo anao io manomboka androany zany hoe horaraka zany mandrakizay esory ao anatin'ny programanao no hoe horava ny fiainanao manomana tena ny anao amin'ny fotoana fa ny zavatra manomboka itaka atseto isanandro ianao hiteno hoe lehibe Jehova ka mety kotena satria zavatra ilaina andriamanitra androany arivo fatokava-tsainao amin'ny fomba tsotra fa eo aminao izy ao anatinao izy miaraka aminao izy mombanao izy manosika anao izy namery anao izy ny rehety dia tsisy mifiny fa nomeny anao ka za mahita androany arivo fa isy olona eto vity ty fivireny ty isitraka ny fanapiny amin'ny fomba tsy takateny saina ka naiza misy anao dia ho ataon'andriamanitra tonga saina ny manodidina anao sy olombelona miaraka amin'ny retin'andriamanitra sy olombelona miaraka amin'ny retin'andriamanitra sy olombelona miaraka amin'ny retin'andriamanitra anao zay oana zay ty tena tsika
lanjaina le vatapaty Jesosy avy any tsy nikasika an'le maty akory vata mitendreny maty ny sagana tolotsana zay nitako ato fifanenana mifanendrena vata fa tsy fanendrena olona fa sao dia mitendreny foana lioka toko fafito dia fefatra miny foana ary nanantony marina ary nanantony izy ka nanendry tranovorona dia nijanona zay milanja ary hoy Jesosy zatovo izao nao mierena teo aza manahiran'olo leo taovy kitay iny fonony iny vatapaty fotsiny raha vao nitsangana ilay tovolahy dia tokoa dia natolony endreny ty zany akao dany amin'izay nareo mianaka mody falifaly ndray raha mody tsy mila nanotaniana akory ary manodidina ty tsinjinelina dia manatonga dia bitaka karazana fahagagana mampibitaka olo kely misy olona le sérieux be reny mamany donc mety voneo vao nahitany tsinjiny olo lehimanitra mpaminany lehibe zao tontolo zao miandry ny fijinonao fa olona ny fijinonao sy mifatokavatsaignao fa zanak'Andriamanitra ianao le mpitazana mpanompanisira reny mitsy mitetanana fa velona Jesosy Alleluia za zao mahita fa retolo tsy mandeha rehetra tsy mety mandeha rehetra amin'ny fiainanao amin'izao fotoana zao dia velona mandeha tsara amin'izay manokano any amin'ny anaran'i Jesosy anio mijoro amin'ny anaran'i Jesosy no niosotry ny fanamasina izay endrika sy tranga fahafatesana rehetra amin'ny fiainanao na amin'ny ara-batana zany na eo amin'ny asa mandraharanao zany na amin'ny businessinao na ny ankonanao izay rehetra tontolo ery manakana ny fahavelomanao tsy zotrany amin'ny programa tena ilan'Andriamanitra anao ny aiko zany androany arivo miova ny zavatra rehetra hitanareo Jesosy nanomana teny anam-pahefana mihoatra no nikasika asana za nahita azy miamiana tsikelikely ny fitiavany ikasian'ny olona azy sy ikasian'ny marary mba nasitranany azy hitako zay anaty baiboly ao ne ho resiko ohatra le izy tamin'izy nanangana ny zanakavaviny Jairo talita komy nametra tanana izy tamin'izy nanangana sy namelona le tovolahy maty zanaka vehivavy tonga tena taonaina fanena fotsiny nanomboka ny niala tamin'le tovolahy kasika fa tany amin'ny vatapaty miena zany kasika me manalavitra ny taotry me manalavitra ny kasika tamin'ny Lazarus sy kasika misy fa matana zay namovaravara-pasana dia izy le lavitra reo ny tena voata dia voaka avy any tsisy mibata zany hoe me manomboka me libéreny tsikelikely miala eo amin'ny tenany ny fahefana no centre eo amin'ny teny tsy marety hitanareo zay natonga azy vao ataony fitsanganany tamaty mbola notoroto avy any Marta ry Maria andeha ikasika azy tsy fotoana fikasena intsony zao fa fiverenanao amin'ny teny Alleluia satria tsy ho eto tany intsony izy fa hiakatra miverina teny mpamorona tony teo aloha eo ankavanany ray dia rehefa hidina izy amin'izao fotoana zao ny fahefanteniny dia manam-pahefana lavitra no mikasika amin'izay
ze zavatra rehetra iandrasana ny tanana. Zareo tsara ny baiboly ny famarinany zany zavatra zareko amin'io zany satria nafaly an Jesosy dia le fatakarana nanan'ny olona le objectif le tanjona tiany Jesosy atongavana tamin'ny natongavana nofo teto ambony tany maro tonga nofo hita maso izy mba ho possible eo amin'ny nofo rehetra ny famarinany zavatra nylazainy hatramin'izay fa iseho eto tany amin'ny alalan'ny olombelona izy zay nandray azy ka tonga zanak'Andriamanitra efa nomeny hery ianao dia tonga zanak'Andriamanitra dikan'izay zay naseho teo amin'ny nofo rehetra dia possible mitrangy eo nofo rehetra zay manana azy. Ianao zany zao androany vao miantso anaran'i Jesosy dia misy manifeste amin'ny alalanao olombelona nofo mandray io ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny hery mitambatra ny an-danitra any amin'ny fahefana sy voninahitra. Aloha tsy tonga dia toko mavesatra tsara amin'izay le fanambarana. Amen. Dikan'izay tsisy antony tokony andaninao fotoana amin'ny tahotra zava-misy zany. Fantaro fa arakaraky ny alehibe amin'ny vesa tsy misakana midiga ny avo misy ianao amin'ny voninahitra. Ka tsy misy antony tokony atonga anao hitanodrika eo anatrehany zava-misy tanamasonao mamanono mijoro ho vai io anaka. Zavatra hitako eto zany nahita fa nalevina koa rotovolahy io nataka ny tany sy problème aminy zany fa zavatra mitranga fotsiny dia zao mba tsy nanahirana azy satria teny an-dalana dia efa vita le izy misy koa maiky hivavaka raha teo ka ny fiainan'ity tovolahy ity dia tafaverina rehefa teo Jesosy ilay tsy tompamerina amin'ny lono ny asa amerina amin'ny lono ny fifalianao eto amany ariva amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy efa tonga ananantsika fiainana roa rivotaona lasa efa tany amin'ny lasan'Andriamanitra sahady le zavatra rehetra ilainao tadio raha misaka mikasika ny famoronana tsika tsy hoe zavatra tsy misy mihitsy teto ambony tany fa zavatra efa misy fa tsy hitanao fotsiny na tsy voatery ho fantatrao fa azonao antsona le izy dia tanteraka ara-potoana ohatra Bartimeo zao tsy hoe zavatra verina fa Bartimeo tsy nahita mihitsy hatrany am-boaka nampahiratana. Ny Bartimeo zao creative miracle satria ny mason'ny Bartimeo tsy nahiratra vao nampahiratana. Raha efa nahiratra izy dia tsy jamba dia nampahiratana fanasitrana ny anaran'izay fa izy tena voateraka dia jambatra any am-boaka. Dikan'izay ny maso efa misy tao amin'ny lasan'Andriamanitra fa atsoiny Jesosy fotsiny hitrangy eo fiainan'ny Bartimeo ny fisiany ara-potoana araka ny antsoantso ny fampiasany finoana mba hahiratra indray. Alleluia. Fotona masamihafa le izy zany zao androany variny zay ohatra zao fa misy karazana lolo kely zay teo plafond nay dia nijereko mbola tsy nahita io karazana lolo kely io mahafatifaty kely le izy dia teo jeren'le izy teo dia tiako kitihana le izy mbola nidina dia jereko fanidina satria lolo kely hafahafa zay misy le izy mahafinaritra be mipaozin'le izy dia teo efa mirotsasakamy nena dinkan'le izy dia zao zao teneniko amin'ny olona efa misy ne nahitan'io zao teo alohako fa roany zao vao sambany nahitan'io dia ozy atao anatin'izay ko manantonao vadiko fa dia ozy hoe ianao zao raha andetsika mivady hoe hijery zay zavatra mbola tsy hitatsika ny zavatra nataon'Andriamanitra eto amboniny tany ity mety efa antitra be tsika eny ampandehanana sy fizavana fa mbola misy tsy hitatsika ihany. Dia zao misy zavatra hitako zao karaha hijoroako amin'ny olona hoe misy karazan-dono ohatran'izao nielatra ny anankiroa kely voalohany tena kely sy manify kely dia ny anankiray terina ngeza be dia milokony izy dia avy rehefa mietrana dia ohatra misaratsaraka dia ohatra hoe fomba hoana ary ny andilany ao anatiny io hitao lasa mandeha be saika dia raha itsovavolombelona amin'izany zao dia hoe aiza koa misy an'izany ianana ny tsy fahitanao an'le izy sy midika hoe tsy misy le izy ohatra zay misy ny fahagagana ohatra koa ny révélation misy zavatra mbola tsy hitatsika fa miafinao am-pon'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra aseho le izy isaky ny vanim-potoana fa tsika ny mila manolosy bebe kokoa amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra mba halalasika ireo zava-miafina rehetra ao am-pony tiano tanterahana isaky ny vanim-potoana. Alleluia. Tsy midika hoe tsy misy mifamoronana rehefa mbola tsy nahita ianao napahitana famoronana fa afaka Andriamanitra manao an'le izy eo amin'ny fiainan'ny olona zay vonona sy manantena ary miandrana mba iseho le izy. Ny fahitantsika le izy tsy midika hoe tsy misy le izy miaindratsika izy tsy miaina. Halleluia.
fa zavatra mbola tsy tany maso tsy ndenesiny sofina naniditra taompony izaneza homanin'Andriamanitra matsika izany satria isafidy ny ity an'Andriamanitra isika. Alleluia. Ny antoka azo feno anatin'ny foko hoe tsy maintsy tanteraka izany dia sotra. Voalohany hitako ny fatanterahany zavatra rehetra amin'izay ilaina fa milasa n'Andriamanitra avokoa. Andriamanitra manao ny olona anana maso mahita fa tsy hoe jamba. Ka raha misy maso Bartimeo afaka nihiratra le izy na tsy nahita hatrany am-boaka azy. Zao zany le maso fotsiny teo, le vonga maso fotsiny zany hitao io misy maso fa le tsy niasa hatrany am-boaka. Toy izy Andriamanitra afaka ataony mampahita an'io maso io efa présent io. Dia tao créative miracle ny olombelona rehetra nisy natao efa manana maso eo an-danitra ao zany ianao io na jamba azy tonga eto ny arivo. Zao ho atsoko fotsiny le fampahiratana zay le hery zay afaka ny atonga an'le maso efa disponible mba hahiratra. Alleluia. Ary nanankiray mety tsisy mihitsy le vonga maso fa azo karakaraina ihany ko zany androany arivo. Somary nansona ho fitaovana anao sur commande zay zavatra rehetra ilainao. Zany hoe garazitsika ho an-danitra fa zany ho chef mécanicien eto. Le mécanisme tsy mandeha azo amboarina. Andao hoe azavaiko aminao bebe kokoa le izy. Ny famorona zany tsy hoe zavatra tsy misimisiny fa zavatra efa misy eo amin'ny lasan'Andriamanitra fa tsy présent ara-potoana atsona mba izy tamaso. Zay ny famoronana. Zay ny famoronana. Fa tsy hoe andeha amorona tsika ohatra hoe olombelona tsy natao misy tatiko dia tonga dia tonga misy tatiko. Dia lasa manohatra ny tenany Andriamanitra satria contre ny fahariny zay zavatra zay. Fanohatra ny fahariny zay atao tsara taranao. Fa raha misy zavatra efa nataon'Andriamanitra tsy misy dia zay ny famoronana. Afaka atsona le izy mba ho tonga misy hitamaso sy azo tsapahitanana mba tonga tsara hoe tanan'izay mena. Hitanareo zavatra zaraintsika ao anatin'ny sekoly tahaka izao sy ny fotoana tahaka izao dia nantsika tsy raha avy fanantenana ny amin'ny fisehoan'Andriamanitra goavana ny fanandrify tanteraka tsy misy latsaka amin'izay zavatra efa nataony sy tiany ho tanterahana ho fiainantsika indrindra amin'izao andro farany izao. Azay mahatonga ny dingana misy ny fanambarana itonan'Andriamanitra miakatra. Misy zavatra creusen'Andriamanitra, misy zavatra lavan'Andriamanitra. Hitanareo misy zavatra ho anatin'Andriamanitra fa io tsy voalavaka ao lalina eo anatin'Andriamanitra raha tsy misy etaeta lalina n'Andriamanitra ao anatin'ny fomba. Ilana fotoana le izy, ilana fanokana tena le izy, ilana vavaka le izy, ilana fifatoana le izy. Sy meny veno ale arivo. Ka ny asa famorona io zavatra tsy misy. Fa raha eo amin'ny lasan'Andriamanitra samborontsika mponoana ara-potoana ny amin'ny fahafantarantsika fa eo amin'ny fanantena. Zao zao tsika mahafantana tsara ny lanja ny présence. Ohatra fotsiny tsy nda nandeha tany amin'ny lalana izy dia efa misy tomany petrabe Jesosy fa misy ino zany tonga dia mijery le ramatoa dia misy tamin'le ramatoa tonga dia hitadolo lasa le ramatoa izy koa moa fantatra ny lasa mangina aza mitomany okizay fa fahondany maso okizay. Jesosy zany tsy mahazaka mahita olona mitomany. Allô olona ty ramatoa ty ina problema anao tanany ery magovananoao sambe tendeny fotsiny tata tonga dia mifongy aray okizay pitino nizao fotsiny trano vorona miaingany azy efa mihiritra ny maso. Zao tsika tsy manaiky raha latsaka zany fisehoana zany eo amin'ny fiainam-panompotsika. Tsy anaiky tsika hatramin'ny farany raha latsaka zany fisehoana zany eo amin'ny fiainam-panompotsika satria tena izay le Jesosy avy any Nazareta. Ebione ny fononao tokony ahita azy ao amin'ny fanatrehana, ny fononao tokony hamantatra azy eo am-pingam-pandrosoana misy azy.
fahafenoana tanteraka. Avereno amin'ny fahafenoana tanteraka. Avereno amin'ny fahafenoana tanteraka. Ka izy Jesosy efa nomboka namotsitra ao amin'ny teny lanja amin'ny teny zao amin'izao vanim-potoana antsika zao efa goavana be. Zay na tonga zay teny tamin'ilay kapitaine Romanina. Mbola tsy nahita olona ohatran'ny bravo. Tonga dia nahazo bravo. Version 20 nefa kapitaine Romanina. Tonga dia razansa meko tsy mahazaka tsara raha lehibe fianonana naraka Jesosy nandritra ny firy taona ohatran'ny apôstôly ka mba sendra mahazo fanontsininy an-tsena ohatry zany le dia ity voninahitra tsy dia mahazazaka telo loatra ireny efa ela ny hemotra. Betsaka ny olona voasaka amin'ny voninahitra loatra dia tsy afaka mihoatra eo amin'izay dingana misy azy. Zavatra alina zainao amiko be ny antikany an'iny satria raha voatia voninahitra ianao dia mitomany azy. Tato amin'ny tiasa fampity mbola tsisy olona anankiray atsangano ny tanana hoe nitereko anompo azy zany. Rehefa afaka ianao manana fantakarana ianao opportunité mifandray mantanteraka safanimpoly dia ataonao zany. Sendra reraka ianao mahazo tsy manao ho satria tsy terena ny fanimpoly. Atolo tsara tanana zay ni allo satria ny fifanimpoana dia opportunité ahafahatsika mifandray am-po manatanteraka ny fifandraisantsika ifandraisantsika mifankasitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tolo tsara tanana zay ni alleluia. Ka le kasika misy fitraikany io tena mitsotra zay le fahafenan'ny fitiavana atao amin'i Jesosy. Nandraitsika any amin'ilay vokatra ny mamaky antsika fa mila miditsika mamantatra ny toetry akasitran'Andriamanitra satria Jesosy ny teny présence miaraka amin'ny foana satria izy manao izay akasitran'Andriamanitra voalohany aloha ampifamatory amin'ny taka toe-panahy araka an'Andriamanitra ny ao anatinao. Ampifamatory amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fatary rehefa akasitran'Andriamanitra dia ny zavatra mitranga manaraka ny zavatra izay ataoko dia tsy maintsy mety. Alléluia. Satria ao aminao ny présence ny onction azonao ampiasaina ara-potoana fa misy fotoana tsy mamaly anao raha tsy ao présence. Mila fantatsika reto zavatra reto. Voalohany izy dia vonona ara-potoana miasa mahery ao fiainanao ary tsy tia miherinanao raha-pitso izy ny amin'izay zavatra ataony androany. Zay moa zany karakteran'Andriamanitra zay. Voalohany izy dia voninao anao sy amaly anao ara-potoana Jesosy. Zay fahafantarako an'i Jesosy. Ary tsy voniny any amerinanao raha-pitso izy ny amin'izay zavatra tokony ho vitaina androany. Donc tsy kisaina zay hoe ahoana ny fomba anaovan'ny pasteur zay Jesosy. Tsotraka ny zavatra nyteneniny any manamboara azy oborona toko fahatelo dia fifito amby roapolo ohatra mandeha fa valo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mamihina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehanaka vindray fa raha pitso nomeno kanefa manana ihany ianao. Izy manao an'io matoa zany izy miteny an'io dia izy no manana io toetra voalohany. Andriamanitra zany rehefa izy manome teny anankiray mameno fampianana sy révélation dia izy aloha miaina an'iny voalohany. Ary an'io zao dia tadidio tsy ho averiny raha pitso ianao fa zay tokony atao androany rehetra dia mino fa ho fisorany eto zany ary miara-mody aminao miala eto zany amin'izao ora itenenako zao amin'ny anaran'i Jesosy. Jinao nefa tsy naveriny le raha matoy ataolo raha pitso e matonga anao mety tsy zany kokoko midika hoe ohatrany hoe manoty ianao raha miteny amin'olona verena raha pitso mety voafetra moyen ianao fa Jesosy ny manana zavatra rehetra izy tsy aneranao raha pitso zany izy teo aneo tonga dia nitsahatra ny ranomaso vany olona ebre tonga tena mifinondeny favalo tsy mivizy maly sy ny ora mandrakizay ko raha mino zany ianao dia zao ihany Andriamanitra dia anao sy anome valino anao amin'ilay antony natongavanao eto sy le etaeta ao anatinao. Tsy misy olona anankiray tokony hodomainy zany eto fa fahafinin'Andriamanitra mameno an'ity vivre ity ny herin'Andriamanitra eto amin'ity vivre ity présence-n'Andriamanitra eto amin'ity vivre ity hikasika anao amin'ny alalan'ny tenina izy ary anova-tontolo-piainanao ny amin'ny dingany fahatsarana lavitra mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahafenonao sy ny fahatsaranao tomomanao anoka amin'ity takarivo ity amin'ny anara maheno Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy marety. Faharoa Baiboly dia nampahita fa tsy misy olana lehibe loatra no Andriamanitra zany ka tsy hainy vahana. Tsy misy ho avy tsy vitan'Andriamanitra zany
amin'ny zavatra rehetrarehetra ilanao famerena amiloniny amin'ny zavatra very tamin'ny lasanao ainy zany izy raha taony misy tonga dia vao niteny tamin'ny Jeremia zao indro za Jehovandriamanitra nofo rehetra hoy zava-mahagaga zay tsy haiko fa izy ny teny zany zany hoe Jeremia mbola be filirony be izy okano zay indro za zany resaka aminao za Jehovandriamanitra nofo rehetra hoy zava-mahagaga zay tsy haiko fa tena tsy misy tankasorona sarotra loatra zany aminy ary izy no miteny an'izany kanina zavatra lalovanao manana fanantenana fa afaky mivaio problème amin'ny olana ilay tsy mahafantatra ny zavatra ananany ianao hoe tsy manana olana zany fa ianao manana an' Jesosy mavalio afa zay marina tsy manana olana ao anatinao ianao fa manana an' Jesosy ao anatinao ianao ko manina ianao miteny hoe manana olana raha manam-potoana iteny hoe manana olana mandana misaina fa manana an' Jesosy ka ianao tsy manana olana lehibe zany fa ianao manana Andriamanitra lehibe domy akaiky ianao tsy manana olana hoe adinonao fotsiny hoe fa lehibe ny Andriamanitra misy ny atao hoe mahery fa misy ny atao hoe ambony mahery no izy rehetra amin'ny teny anglisy le izy misy hoe misy ny atao hoe mighty fa misy ny anankiray ihany no atao hoe almighty azonareo ve le izy dika ilay dia tsotry raha mahery ny VIH mbola misy ambony mahery dika zay afaky mifehy VIH izy afaky mifehy cancer izy afaky mifehy ro karazana retina zavatra manerina maro samihafa izy satria ambony lavitra no izany rehetra zany izy zao izy amboary mihitsy ny ao anatin'ny sainao sy ny programa rehetra ao anatin'ny fonao fa tsy mbola teraka mitranga anankiray afaky ny andravanao raha tsy manaky évité ny devoly atahotra ny ao anatinao io tsy azotsika amboarina hoe bokina be no ety ivelany nefa anaty faible ampifanareo le izy atao vitan'Andriamanitra mihitsy hoe mitsahatra ho aminy ianao dia sy eo problème koa fa ianao tsy mirahazy tsy mahareteko halleluia ny everinao fa mahery io dia mbola misy ny amboniny io mahery lavitra ambonino io Andriamanitra dia zany mahatonga antsika mifaly anao zao tsika hifaly fotsiny rehefa velo halleluia fahatelo ny zavatra anankiray tokony ampiorina goavana be ny ao anatinao ampitoetranao vaty fatsitengeza be hoentin'Andriamanitra mitombo fanatreny dia fahafantaranao ny natioran'Andriamanitra misy natiora anankiray fahatarako azy dia fahamarinana izy Andriamanitra tsy mpandanky ary tsy mandanky rehefa niteny izy dia fainy rehefa nilasa izy dia ataony amen Andriamanitra tsy afaky ny mandanky zany sady Andriamanitra tsy mahay mandanky satria ny langa dia toetran'ny olona na toetran'ny devoly faible ny olona mpandanky dia olona faible alleluia ianao no tokony andangana azahoaiza amin'izany no tokony andaiky alleluia mety tofatena am'roapolo andimy fa sy ambinifolo sisy ny ten'Andriamanitra Andriamanitra tsy mba olona ka andaiky na zanak'olombelona ka anenina no efa nilaza fa izy ka tsy efay na efa niteny fa izy ka tsy mitoviny ka rehefa miteny Andriamanitra hoe averiko amin'ilao ny fiainanao ataoko milamina amin'izay ianao amin'ny fifaliana dia dika an'izay zavatra teny rehetra dia ataony andrelarifa zao verina amin'ilao ny fifalianao minofa tsy zavatra lasa misy anao taloha zay nanana fiaranteny very daholo zao very daholo manana fahendrena dia manana fona tsara dia mijoroa tsara fa raha zavatra very reo manomboka androany manava tonga amin'ny farantaona ampahita fitianao ianao anagnanao Andriamanitra ary gagy ianao fa raha zavatra lasa rehetra dia ho averina Andriamanitra daholo amen Jesosy ny teny tonga ananao fiainana be dehibe tena zany tokoa dika an'izany zay rehetra tsy fiainana dia hovay ho tonga fiainana miavaka ny fiainantsika miaraka amin'i Jesosy ary zao no izy manomboka anao ny ariva koa mino fa miova ny tantaranao manomboka zao alleluia tenena amin'io akaikinao aloha miova ny tantarako manomboka androany tenena izy atao hoe mila anankiray hafanay miova ny tantarako manomboka androany atao hoe mila anankiray hafanay miova ny tantarako manomboka androaty misy sarotra any ve misy zavatra sarotra any hoe teto sarotra vitanoany any zavatra hitranga ampanery tenany
manodidina mihitsiny a ny zavatra ataon'Andriamanitra ny fiainanao amay. Vangio a tompo. Alleluia. Alleluia. Zany tsy mbola nahita hoe olona mivangian'Andriamanitra zany ka tovy amin'ny teo alohantsony. Sara sy Abraham zany mivanginy tsy maintsy tonga ihany taranaka ho azy. Inona ny olona ny Sara sy Abraham taranaka ny olona rehetra amin'izay 90 taona 100 taona possible alatsaka 90 taona zany ianao afa tonga dia miomina zany raha Andriamanitra Abraham navitana ny izy vita kokana raha zao fotsiny Ismaïl mandrapatanteraka ilay izy fa zay eo ino ny lasa sakana raha vo ino olana iny foana nentinetinao dia ino olana iny mifantsona sy fitaovana hoentiny devoly isariananao hiala ny sitrapon'Andriamanitra satria nahoana lasa manompo amin'ny transpissinao amin'ny zavatra ilainao no maritra ny lalanao rapitso ampivilanao zay tsy zavatra ilaina ny antony fanompona lanitra no ny fahafantaranao an'Andriamanitra ary fitoeranao nyfatokian'Andriamanitra fa zavatra zay n'Andriamanitra atao dikan'izay rehefa mitoetra anao mahalala fa i Abraham sy Sara azy nomen'Andriamanitra dia tadikio miavaka zany dikany vanginy manoa tamin'ny Samson ndray mandray ny Samson mivangin'Andriamanitra tonga Samson olona niavaka ka tsisy tantara tsy miovy zany rehefa vangin'Andriamanitra Elisabeth raha sakisy miteraka izy Zakaria vangin'Andriamanitra nde mandeha tao koa Zakaria lasa mivoaka ny Jaune amin'izay le mitondra tena tamin'izany maninona moa tsika androany raha olona be dia be reo raha mivanginy manoko tsika androany raha mba mananana kely ame. Alleluia. Maninona olonao mivanginy dia misy zavatra ohatrohatrotro zany maninona tsika nanao raha manantena hoe iseho kely hoe zany ama fa tsy natana zay tika ho tena natena an'izany zao Andriamanitra tsy tany masonao fa Andriamanitra eo fiainanao tena mitsotra aminareo fa afaka nenao zavatra tsy eritreretin'ny saina mahaolona izy ampitoetranao ny fitsarana ara-potoana alalanao fa raha izy ny miasa tsy misy masaka an'izany matratsy zao re misy zavatra nampahory anao hatramin'izay mety fanaintenina le izy mety rofo le izy mety sakana any amin'ny tenanao any any amin'ny rainao any na any anatin'ny fitaovanao na mivavononao na mety zavatra be dia be mbola renao mihitsy hoe mitambesatra le izy tenikeny androany arivo eto ny rainao androany raha olona efa maty aza tranovorona fotsiny tendreny dia velona androany amin'ny alalan'ny teny mpamorona zay apetrak'Andriamanitra eto ambavako zay tontolo rehetra tsy nambolen'Andriamanitra ao anatinao okotongotan'Andriamanitra tsy misy atra androany arivo ary tsy verina zao diga zany misy afaka ininy ve androany arivo manomboka mahita vavolombelona mitranga zao manomboka mahita vavolombelona mitranga zao manomboka mahita n'Andriamanitra miasa ny fomba tsy takatiny saina zao hitako sireko Andriamanitra fa manomboka mameny heriny amin'ny alalan'ny teniny ao amin'ny fiainatsara avy zay tonga eto firy nino androany arivo fa vitan'Andriamanitra ny adiny misangany amin'ny toerana misy anao mandoa misaoran'Andriamanitra ny fomba manontolo voafain'Andriamanitra ny tamin'ny dia misaora azy